Ivadika amin'ny vaovao ara-pinoana isika tahaka ny efa fanao ny fiangonana moa isa-taona dia notanterahina omaly ny alahady ny fetin'ny taranaka moa ho an'ny kristiana eo anivon'ny fiangonana FJKM Akadikely Ilafy. Mitatitra ny zava-nisy teny an-toerana Ravakandriamanala sy Mamy Sira Samuely. Vorolanina teto amin'ny fiangonana FJKM Akadikely Ilafy ny iray ny fiangonana sy ny zanakapelezana eo anivon'ity fiangonan'ity omaly nandritra ny alahady ny taranaka. Fotoana izay natao ampivondronana ny taranaka na sy fahasoavana teto anivon'ity fiangonan'ity ny fetin'ny taranaka tahaka izao. Tanjona tamin'ity fetin'ny taranaka omaly ity ihany koa ny anangonana tetipolo hatrany amin'ny 70 tapitrisa ariary entina ampitaovana ny fiangonana. Ny amin'ity ndray miezaka ity ndray kosa dia ny fampitaovana ny fiangonana ary ihany koa ny fanatsarana ny hidin'ny fiangonana mba hahatonga andreny fitaovana eo anivon'ny fiangonana ireny ao anatin'izany ny fanaovana ny haino amanjery izay hitantsika ary ao anatin'izany ihany koa ny fanaovana ny fanatsarana ny sonorisation na ny feo entina manompo an'Andriamanitra ary ny fanatsarana ihany koa ny orga na ny synthétiseur. Ny aloha ity ezaka fampitaovana ny fiangonana ity dia misy ihany koa ny ezaka fanitarana ny fiangonana sy ny fanatsarana ny ivelan'ny fiangonana. Nanamarika ny fotoana omaly moa ny fisiany ny fandraisan-tanana ireo olona na azo fahasoavana manokana toy ireo olona vao nanorina tokantrano na ihany koa ireo afaka tamin'ny fanadina mpanjakana.